miavana malalo amin'ny tompo, ity no alahady 17 febroary 2024 alatin'ny baiboly manerana ny sanefitsikema. Ivavaka sika de raha sy misotranao zay raha eo fa tonga amin'ity andro aladin'ny baiboly 17 febroary 2024 ity. Ataovy manakoako ty anatiny indray ny teninao a sy ny famonjena zay efa vitanao satria ny raketin'ny teninao a de famonjena sy fiainana ho anay tsirairay avy. De taovy manakoako amponay tompo ny asan'ny teninao a zay manova ny fiainanay. Sotra Jesô, oka aminay manakariva ny fitarin'ny fanano masina. Amen. Ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko 17 andininy 1 ka hatramin'ny 2 no anjara mofinaina antsika amin'ity alahady 17 febroary 2024 ity. Asan'ny apôstôly toko 17 andininy 1 ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesô. Ary rehefa tsy nakanina ely izy ireo, Paoly de nitsangana teo voany ka nanao hoe mitopoko lao tsara raha nieno ianareo a ka tsy niala tany Kreta mba tsy ho natana izao fahasamana sy fantiaviko izao. Ankehitriny manandratrareo mba atoky fa tsisy ho faty ianareo fa ny sambo ihany no very. Fa nisy anjelin'Andriamanitra zay tompoko sady topoko tsangana teo anilako halina ka nanao hoe aza matahotra Paoly fa tsy maintsy hitsangana eo anatreny kasary ianao ary indro efa nomen'Andriamanitra anao ny olona rehetra zay miaraka aminao. Ko matikry tompoko lao fa mihinana Andriamanitra aho fa ho tonga araka ny voalazany tamiko zany nefa tsy maintsy fefika ihany eo amin'ny nosy anankiray isika. Ay masonao mana masina anay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masiny ity havana dia mahagaga fa fantatry ny apôstôly Paoly ny zavatra tsy maintsy iseho. Andriamanitra rahateo moa mifandray tsy tapaka aminy ary izy rahateo koa de efa nataon'Andriamanitra ho fanaka voafidy ho fitondrana ny anarany. Zay ny filaza za tamin'ny soratra masina. Fanaka voafidy izy ho fitondrana ny anarany manomboka ao amin'ny zao ny lazainy eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:15 fa ho nitopo tamin'ny apôstôly Paoly io mandehana fa fanaka voafidy izy ny fitondrana ny anarako eo anatreny jetilisa sy ny mpanjaka ary ny zanak'Israely. Fanaka voafidy ny fitondrana ny anarany tompo eo anatreny jetilisa ny firenena rehetra, ny mpanjaka, ny tompona anaikitra ambony eo amin'ny tany sy ny firenena ary ny zanak'Israely. Marina zany satria ho Paoly manao hoe eto amin'ny antiny 2 raha hoy ny anjelin'ny tompony teny taminy teo anilany manao hoe andininy 13 sy 14 aza matahotra fa tsy maintsy hitsangana eo anatreny kasary ianao. Io le fanaka voafidy ho fitondranana ny arahan'ny tompo eo amin'ny mpanjaka ary indro efa nomen'Andriamanitra anao ny olona rehetra zay miaraka aminao. Io indray le fanaka voafidy ho fitondranana Andriamanitra ho an'ny olona rehetra. Eto dia lazain'ny Paoly miloha fa tsy maintsy ho fefika ny sambo fa ny olona rehetra kosa ho voavotsy. Sambo ho fefika fa ny olona rehetra ho voavotsy. Hitantsika zany ankehitriny mananatrareo matoky fa tsisy ho faty ianareo andininy 20 fa ny sambo ihany no very na ho fefika. Very indroa io andininy 20 andininy 15 indray misy an'izany hoe mino an'Andriamanitra aho fa tonga araka ny voalazany tamiko zany satria fefika ny sambo fa ny olona kosa tsisy ho faty. Verina indray io ery ambany ery amin'ny andininy 430 manao hoe mananatra anareo aho inakanina fa izany no isan'ny amonjena anareo ary tsisy ho very aminareo rehetra na de singa ambolo iray akory aza. Tsisy ho very aminareo rehetra na singa ambolo iray aza. Toko 8 andininy 1
Ary rehefa vovony zay ho fantatra efa milita no anaran'ilay nosy. Mitana ny teny tokoa ny tompo, tonga araka ny voalazany tamin'ny Paoly apôstôly tokoa ity zavatra rehetra. Zay ny voalaza eo, mino an'Andriamanitra aho fa ho tonga araka ny voalazany tamiko izany. 15. Zany ry havana ny fiasan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny. Ko miteza zasy ianao eny tenin'Andriamanitra, miteza sika tokony tenin'Andriamanitra, miteza sika ivelona ny tenin'Andriamanitra, fa io tenin'Andriamanitra io tsy maintsy ho tanteraka na ho elana ho aingana amin'ny tenin'Andriamanitra io dia famonjena sy famonjenanareo. Zany koa tenin'Andriamanitra nge Jesosy Kristy le mpamonjy zao tontolo zao, le tonga teto amin'ity zao tontolo zao ty, mitady sy hamonjy atsika, izy ilay tenin'Andriamanitra tonga nofo ka niara-monina tamintsika. Mbola tsy miofo Jesosy Kristy mahasaleo manak'izay. Aoka zasy ianao teny velona amin'ny tenin'Andriamanitra tokony tenin'Andriamanitra, ka miteny tahaka amin'ny Paoly apôstôly koa isika manao hoe minao fa ho tonga araka ny voalazany ny tenin'ny tompo. Minao fa tonga araka ny voalazany ny tenin'ny tompo. 15 misy zany. Aoka sika tokony tenin'Andriamanitra, aoka sika velona ny tenin'Andriamanitra, ary tsy ala amin'ny tenin'Andriamanitra fa ny tany sy lanitra ho levina, fa ny tenin'Andriamanitra tsy levina manak'izay. Amen. Misaotranao indray zay raha eo fa tsy nahavelanao ho diso anjara amin'ny fahatanteran'ny teninao. Eto dia nahararinao zany teo amin'ny fiainany apôstôly Paoly sy olona niara-dalana taminy, ny sambo ny fefy, fa izy rehetra kosa voavonjy avokoa ary tsisy latsaka na dia sika boliny ray azy. Ataovy marina aminay koa izany amin'izao zavatra misy sy manjono ny olona rehetra amin'izao atrabony zao. Vonjery zay tompo fa tsy mavonjy tena. Mandrafo aminay, mamelany erikay, minao amin'ny firenenay, sy ny tompona anaikitra isan-tsokajiny, manomboka amin'ny filoam-pirenena, sy ny tompona tany mbanindrina, ny tompona anaikitra ao anivony fiangonana maro samihafa, tranatapindrina ka hatramin'ny farany ambanindrina dia isany teninao ane zay ka tonga anay alalandray fa ny teny zay lazainao tenao tanterahana hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Dia sitrakay niary hivavaka hoe ainay zay nan-danitra amisinda nenin'aranao no tonga neny fanjakanao, ataonay sikaponao ity tany tahaka ny an-danitra, minaniny anina sahazo anay ary mamelany erikay tahaka namelana izay meloka taminay, aiza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy anao amin'ny fanjakana sy lery ary voninahitra manak'izay. Amen. Tanterahany tompo amintsika anie zao todrano zay tononona amin'ny anaharaisana ka fanamaso zao rehefa ny finoana sy fanantenana izany. Koa mifandraisa ianareo tahaka nandraisan'ny Kristy ianareo koa voninahitr'Andriamanitra, fa Andriamanitra ny faharetana sy finoana ny amparevitra anareo araka ny Kristy Jesosy, mba ho saina ray sy vavy iray ny arahanareo mankalaza an'Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Voninahitra leo an'Andriamanitra rerany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.